tontolo ny fifandraisana sy ny teknôlôjia kosa dia vokatra vaovao no nampahafantariny postra malagasy omaly dia ny postra monnaie izany mba hanamorana ny fikirakirana vola eto Madagasikara sy hatrany ivelany moa no tanjona amin'izany fametrahana ny postra monnaie izany. Irene Ravoloronmanga sy Rodriguez Dafmaly. Postra monnaie, vokatra vaovao ikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday, vokarin'ny postra malagasy eo anivon'ny ministran'ny postra, ny fifandraisan-davitra, ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra. Paikady goavana ihany koa, entina ninana ny fikirakirana lela vola, isoroana ireo endrika tsy fandriam-pahalemana samihafa toy ny fanakanan-dalana sy ny sisa. Tafiditra amin'ny fanatanterahana ny politika ankapen'ny fanjakana ny fisian'ny postra monnaie amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay fototry ny fampandrosoana amin'izao vanim-potoana izao. Be dia be ny mampiavaka azy amin'ny mobile monnaie izay hitantsika amin'izao fotoana, ny fomba ahafahan'ny malagasy manao an'izany atao hoe paiement électronique zany amin'ny alalan'ny téléphone sy amin'ny alalan'ny carte izay no ataon'ity postra monnaie ity. Ny ezaka zany no ataontsika dia mba hoe ahena ny fikirakirany lela vola satria io fikirakirana lela vola io dia sady mampiditra dépense ngeda be ho an'ny fanjakana izy io no ihany koa indrindrandrindra mampiditra io insécurité rehetrarehetra hitantsika io hoe voatafoka tatsy nisy fanendahana tatsy na hoe kidnapping tatsy dia io fikirakirana lela vola ngeda be sy tafahoatra eto Madagasikara io. Ka manomboka ity androany ity zany zao ny fikirakirantsika ny vola any amin'ny telefony efa nahazatrantsika hatramin'izay ny fanaontsika tany amin'ny banky hatramin'izay dia atambatritsika ato anatin'ity le postra monnaie ity avokoa. Tsy mifidy tambazotra ampifandraisana ny postra monnaie fa afaka ampiasaina azy avokoa na ny Airtel, ny Orange, ny Telma, izany hoe tsy ny puce no mitondra azy fa internet rehefa hanokatra kaonty sy kirakira vola amin'ny alalan'ny postra monnaie. Mora indrindra raha teo ny sarany. Amin'ny herinandro avy io dia efa afaka ampiasaina manerana nosy ny postra monnaie hatrany ivelany.